amin'ny asabotsy avy zao anatin'ny fandaharana mahenika eto amin'ny fahitalavitra matv mo dia hitondrana amintsika ny fiomakomanana samihafa ao anatin'izay fionana eo amin'ny sehatra ny baolina kitra izay atrehan'ny Bariany Madagasikara izay. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray manomboka androany ary aharitra telona ny hetsika mijivy andiany faharoa izay hetsika ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina karakarain'ny lalam-piofanana medisina ny tanjona ao anatin'izy ity dia ny sin'ny firaisan-kina ny samy mpianatra. Fiaraha-mientsana, fiaraha-mifaly amin'ny alalan'ny hetsika ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena ny MEDS Event izay nanomboka androany teny amin'ny Université n'Antananarivo. Ny tanjona dia ny fampiraisana ny mpianatra. Ny androany zany dia nisy natao hoe carnaval médical zay nataonay zany hoe miaraka amin'ny déguisement zany zay amin'io ataonay hoe fiainana andavanandro anay any amin'ny hôpitaly natao tam'le izy fa atao amin'ny fanehoana hafa kely zany somary atao ohatran'ny somary vazivazy kely ohatra hoe mitondra sirany ngeza be, sasany mitondra antsy ngeza be, ohatrohatray zany le zavatra nisehoanko maraina natrehan'ny président d'université sy ny staff ndray manontolo tao koa ny conseil d'administration ny université n'Antananarivo présidente ary tao ny solotenan'ny ministère ny enseignement supérieur zany tao amin'ny gymnase natao ny ouverture dia nisy ny match entre ny staff l'université sy ny staff ny faculté de médecine foot 7 izy io. Après an'izay dia nisy ny match entre ny prof ny faculté de médecine sy ny étudiant en médecine. Zay zany ny tapany maraina. Ny tapany andro any hariva indray dia ataontsika hoe fiaraha-mifaly tafiditra anatin'ilay activité culturelle. Ao zany no fanehoana ny lafiny kultoraly, misy ny dia ao, misy ny hira ao. Midera ny firaisan-kina izay nasehon'ny mpianatra tamin'ny fikarakarana ny hetsika moa ny doyen'ny faculté de médecine. Mandray anjara mavitrika ihany koa ireo mpampianatra raha tsy laza afa-tsy amin'ny fanaovana ny mpitsara eo amin'ny fifaninanana samihafa. Nambaran'ny mpianatra avy eo anivon'ny lalam-piofanana medisina fa tokony ho feno ny mpianatra eny anivon'ny anjerimanontolo izay mandrato ny fahalalahana antsoina hoe savoir, manao ihany koa ny fahaiza-manaony na ny savoir faire. Ny zavatra kely tsy ampy raha ny voalazan'ny filohan'ny fikambanan'ireo mpianatra ho mpitsabo dia ny fahaiza-miaina na ny savoir être sy ny savoir vivre ka ireo rehetra ireo no kendren'ny mpianatra ho mpitsabo ho tratrariny.